Anisany mandray anjara amina hetsika manokana natokana ho an'ireo mpianatra izay vao nahazo diplôma baccalauréat ny sekoly ambony GSI ankoatra ny fanomezana izay atolony ho an'ireo maniry ny andrato fahalalana ao anatin'ity sekoly ity manana tolotra vaovao sady miavaka ihany koa ny sekoly. Kapitony fankalazana fadimy folo taona tsika hatramin'izao dia amin'izao hetsika fampirantiana eto anivon'ny village voary eto amin'ny ex-francophone izao mandritra ny roandro zany dia manana tolotra ny université GSI ankoatra n'ireto filière fito efa misy hatramin'izay reto zany hoe multimédia et communication, gestion management des affaires, droit et relations internationales, informatique de gestion, multimédia, génie BTP, architecture, génie, paramédicaux, art de tourisme et hôtellerie. Et manana tolotra zany zay amin'ny fanomezana ho an'izay manao inscription aty Andohany zany dia misy fisariana rapidson bourse d'études akoa fanomezana fourniture scolaire anapina an'ilay mpianatra vakavavaka zany hiatrika ny taom-pianarana 7 sy 4 dia ankoatran'izay koa misy ny trano vaovao lehibe eo Analakely Sorano zany eo ampita station Shell zay ny système LMD zany avy amin'ny fanjakana dia misy tolotra vaovao be zany eo ahafahanareo avy hatrany izay manao inscription aty amin'ny salon zany manana tombony amin'izany fisarihana zany sy ny afana avy hatrany koa miatrika ny test de niveau amin'ny 13 septembre zao dia fonjena ihany ny toerana satria betsaka ihany ireo mpianatra izay mandalo hatreto.